Tonga amin'ny fotoana ny fanomezana indray tsika ko dia faly mitsidika ny tokantranontsika rehetra zay manaraka an'ity fandarana doria ity. Doria maro ny heviny, fa eto ilay doria dia anarana ny ramina androna amin'ny fandarana fotsiny ary alavaina amin'ilay hoe dominy rehetra iainam-pitiavana. Fahendrena no ezana ifampizarana mba ho tozany atao hoe fiarahamonim-pahendrena izany. Taona sy efa-bolana no nanarahantsika an'ity fandarana doria ity zay. Ary zay rehetra vitantsika dia tahirizintsika ao amin'ny adresy YouTube. Ary ny adresy YouTube dia zao ny adresiny. Fanabeazana doria imanovo jery. Isaorantsika Andriamanitra ny amin'izay, indrindra amin'ny fanomezan'ny tombon'androm-pahavelomana, ahafahantsika mizara ny soa sy ny tsara, araka n'ilay teny filamatra amin'ny fandarana ny hoe rehefa soa, rehefa tsara, dia zarao amin'ny zanaka mampara. Atombohy, aoreno, atsarao, azamiato, na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Isaorantsika ihany koa no ndrapeony M3 FM ahafahantsika misitraka an'izany fandarana zany. Amin'ny lafin'ny teknika izay mikirakira ny latabatra maro bokotra mampita amin'ny feo mivantana ny tokantranontsika tsirairay avy any dia namananjaka mavita azy. Manolotra anareo mifandarana kosa dia avanareo imanovo jery. Tsy alantsika amin'ny fomba mifandarana zay hita fa nahatsara. Ialoavantsika n'ilay zanam-pandarana. Teny maiva leroa. Ilay teny maiva leroa koa misy teny fanevany. Dia ny hoe anareo pondonomby malandy, io anareo mpanaraka an'ity fandarana ity zany. Marambitsy miranga tany teran'ity zanam-pandarana ity, ambarao ny hitanareo. Zay matory vokono, ndao tsika mpiondro, fa zaka tao tsy agnara. Ny mbana ny zanam-pandarana dia ny fankasitrahana n'ilay fandarana. Fanamarina raha misy, dia ny teny fankahirezana. Fa mba ho mariky ny fankasitrahako an'izay nandefa SMS taty amiko, dia mba ho tonono kely zareo, mariky ny fankasitrahana. Amin'ny plasiny, zay mitsy le anarana, boana marina ambarana. Io donc anarany amin'ny plasiny fa tsy haiko. Romisy Christophe, Antanamanaka, distrikany Mitsinjo. Odo, mazava adresy. Ty koa hafa karasa hafa, lamosy mibontsina. Tovolahy 7 taona. Ambalakida Betsako. Tononoko foana zay soratanareo. Madeleine, tsara honenana. Naoda be, io naoda ko. Debis Mahasoa, Viviane, Tsimasenga, Atafia Mirango, commune Andranoboka. Odo, mazava adresy. Zamansila, Fokotany Beatsiva. Théogène tsara rano. Dominika complexe sportif. Zay indray nareo zany nandefa SMS taty amiko. Akasitrahako anareo, nany tsy nandefa koa akasitrahako raha miaina. Zay ny fankasitrahana n'ilay fandarana zany. Fanamariana raha misy hafahafa izy ity. Rehefa mifandre isika dia fa zava-dehibe amiko zay. Fa maro anareo ny hoe ay misy anao zay te handeha anao zao. Isaorako anareo zay tonga. Fa na tsy tonga koa raha anareo fa mifankaheno feo isika dia fa zava-dehibe amiko zay. Tsy hoe ataoko tsinitsinina ny fanirianareo, fa ny tena zava-dehibe amiko dia zao. Ianareo zay mihaino ka resy lahatra dia mba ho mpiray ombinantoka atsika. Zay ny tena izy. Atsika ifankahita foana raha tahiny samy ela velona. Fa tsy zao karaha ataonareo tony. Ino ilainareo mahita anakay fa le tsika mifandresy lahatra ka resy lahatra anareo dia mpiara ombinantoka atsika. Zay ngamba ny mikasika an'iny. Fa tsy hoe anareo tsy tiako andeha jery tsy zay mihitsy fa aza misahirana ny amin'izay. Teny fankahirezana. Tiandray ny teny fankahirezana omeko atsika. Amin'ny fiainana, Andriamanitra tsy mba manome zay tianao zany, fa zay mahatsara anao. Matetika manko atsika zay tiatsika iny koa fa tsy azo atsika fa deko kam. Amin'ny fiainana, zay mahay maka lesona, amin'ny fahavoazana no mahay mamaky vaky an'ity fiainana ity. Satria tsy maintsy voa mizaka mafy vao mandresy. Miaritra ny hirifiry vao mahay ny tokony atao amin'ny fiainana. Lavo vao mahay mamindra. Zany rehetra zany tsy andrasanao olona fa ianao rery ihany ny mahatsara ny fiainanao amin'ity fiainana ity. Onay Zagnahary. 032 44 759 83 zay ny ifandraisantsika. 032 44 759 83 034 84 759 82 034 84 759 82. Tsy miteny olona eto
fa te hitondra afatra fotsiny ary loha hevitra no entiko de velabelariko fa na ianao ara-tsy hitako ary ialako tsiny raha mahatohina anao zay rehetra lazaiko. Averina tsy ahivintsika foy ilay loha hevitra na rahantsika farany teo de ny fiainana. Ny fiainana raha eritreretina de dadasika be fa eto zay tsy hamaritra ny fahaveloman'ny olombelona fa ny rindram-piainany mba hahatonga amin'ny fiarahamonina mirindra ka mahatsara ny fiainana. Ary zany no amaritana eto amin'ny fandarana Doria ny hoe ny fiainana raha faritana dia tsotra ihany, fikatsahana an'izay mbola tsy hita ary fahatserovana ny efa vita akoatran'izay fa menina. Zay ny famaritana azy fa mety maro koa no mamaritra azy. Fa izany rehetra zany raha toka tiana homendrika de tokony atao anatin'ny fananam-panahy, fankatoavana an'ilay nahary, fankatoavana zagnahary. Isika malagasy de efa namelan'ny Ntaolo razantsika fahendrena tamin'ny fiainany niainany. Indrisy anefa fa niongotra, atao hoe niongotra tsinahy amin'ny satany sy ny fototra ny maha-malagasy ny fiainantsika. Tsy tsaroantsika tsony ny tantaran-drazana sy ny asina navelany zany hoe maha-malagasy zany. Tsy manan-danja amintsika tsony zany hoe harena sy ny sotoavana malagasy. Tsy matoko tena tsonytsika malagasy ny amintsika. Ny alohantsika ny Findralasy nandositra ny tanindrazana. Ary reny nandositra ny tanindrazana reny indray no lasa topoina satria manam-bola, manan-karena, manan-katao rehefa tafaverina eto tanindrazana. Nefa azafady, tena anaovako azafady mihitsy, fa maro amin'izy ireny tena manam-pahaizana, indrisy fa tena olo tsy vanina satria very fahendrena. Fototry ny hafa no hitsiriny fa ny alany ny fototra ny andohany. Amin'ny farany inge malazo ihany ny fiainana, indrindra ny taranany. Firy amintsika eny amin'ny fiarahamonina eny, indrindra ny any ambany vohitra, ny tsy mahay taratasy, tsy nianatra, nefa tena olombanona satria feno fahendrena. Ka ilaina ny manao masotsivana eo amin'ny fiainana mba tsy hevitra tsy tsara fototra no animbana ny aja-pitondran-tena zay navelan'ny Ntaolo razantsika. Ngeza zany. So mantsy ny jamba indray no mitantana amin'ny mahiratra amin'ny fiainana satria efa nahazo mari-pahaizana ambony ka lasa atao hoe tsinitsinina ny fahalalan-drazana zay efa mainto milaly ary niteraka fahendrena nampiaika an'izao tontolo zao. Zany fahendrenantsika malagasy zany. Ny sasany de tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe varivariany lavitra ka tsy mahita ny ambany maso, manao fomba ny akoho, ny hita ehezina, ny tsy hita karoina. Maro zany azafady am'le sarotra ny androm-piainantsika kehitriny avako aby tsisy tsy manaiky an'izany. Sarotra zao fiainana iainantsika zao ka ilaina atao manana an'izany atao hoe Andriamanitra akaiky ny tena zany, zagnahary hoentina amin'ny fiainana. Ankinitsika aminy ny fanabeazana, amin'ny fanabeazana rehetrarehetra zany. Atsika am'izao zany ankinina amin'ny fampianarana any an-tsekoly ny fanabeazan'ny zana-bahoaka. Nefa ny any am-pianarana manome diplôma fa amin'ny fiainana manome lesona ary ny fahatsara-panabeazana zany de porofony fahaiza-miaina eny anivon'ny fiarahamonina eny. Jereo anie misy tsy nianatra, misy manana diplôma be fa rehefa anao manao manampy sy manala miara-miaina amin'ireny olona reny, ohatran'ny hafahafa ohatran'ny sahafo ozy tsika zay, lamosiny koa mibotsina, le be diplôma ny tena tsy mahay miaina. Koa samisika mijery, samitsika mandinika, samitsika mamaritra, misy ve ny fahaiza-miaina azo avy any an-tsekoly, miseho eny anivon'ny fiarahamonina eny, samima misavisa atsika. Feny amin'ny fiainana zava-dehibe ny fahaizana maka-lesona. Tsy ny fahombiazana na ny fahavoazana no mavesa-danja amin'ny fiainana fa ny fahaizana mitadidy ny tokony atao amin'ny fiainana. Tsy ny fananan-karena na ny fahantrana ny zava-dehibe amin'ny fiainana hita ambon'ity tany ity fa ny fahaiza-miaina, fahaizana mifanaja, fahaizana mifampihevitra
fahaizana manatsara ny fiarahamonina. Zany tena zava-dehibe satria zany no zezika manatsara ny fihavanana, satria raha tsara feta ka mirindra ny fihavanana de tsara ny fiainana. Azadiny fa fiainana ane tsy mariny fa izy kosa tsara. Nisy boky zay tena nanamarina zany ary namariniko amin'ny orinasa anankiroa zay mifanatrika tamiko androany hoe la vie n'est pas juste mais quand même elle est bonne. Zay ihany tsy natezitra ana tamindry zareo satria amin'ny fiainana ny manam-panahy, ny manana fo madio, ny manana saina tsy miangatra, zay ny atao hoe sambatra amin'ny fiainana. Azadiny fa masina, mateza, tsy refesy mandidy ary ela velona sady matanjaka amin'ny fomban-drazana malagasy. Fa tsy voahevitra atsika satria mampianatra amin'ny fahamarinana, mitondra amin'ny fahendrena ary indrindra mampiseho ny fahaiza miaina. Ngezana izy zany zalahy, efa mitsika nefa tsy azotsika onona. Manomboka zao mifatoa amin'ny ezaka ataonao, mifalia amin'ny anananao, fa tsy mijery ny hafa anao vao mahita hoe za koa karaha nazy iny za zay voafaly. Joya, tsy mety. Ilaina ny mifehy sy mamolaka ny sitrapo mandritra ny fotoam-pandorana, amin'ny fotoam-patandorana zany. Ndrao tonga amin'ilay fitenin'ny Ntaolo hoe tanora ratsy fiarika, antitra vao ratsy laoka, satria manjary fahoriana ny androm-pahaterahanao nefa tokony hiadanana. Zay tokony sotrondronono rehefa tonga anao amin'ny fotoam-pahanteranao any, maro mijaly satria tsy voahomana baka. Satria hoy ny Ntaolo, mandehana de ny malaina fa rehefa mazoto tsy afaka intsony. Amin'ny fiainana fandresena ngeza be raha ny akamona mangejy anao io no nanaovanao zavatra. Ngeza zany. Amin'ny fiainana azadiny fa mavesa-danja ny zavatra ataonao raha ohatra ka ataonao amin'ny fo avy amin'Andriamanitra. Zany hoe anao zany manao zavatra amin'ny fatahorana an'Andriamanitra ka ilaina ny mahatsiaro an'Andriamanitra sy manaja ny didiny. Anisan'ny fanomezana avy amin'Andriamanitra ny fahasalamana, ny hery, ny tanjaka, ny hatsaran-tarehy, ny fahefana, ny vola aman-karena, ny voninahitra sy ny sisa. Azadiny fa tsy tena tompo misika olombelona fa nampindramin'Andriamanitra fotsiny. Satria rehefa tonga ny raha fahafatesana de esoriny aminao daholo ro rehetra reo. Tsisy manaraka anao any am-pasana zany raha toa ka tsy omeny velona miaraka aminao. Afa-tsy ilay voalazan'ny Ntaolony hoe ny soa atao levenam-bola fa ny ratsy atao loza miantona. Jereva nge zany fahendren'ny Ntaolo zany. Feny de zao. Andriamanitra ihany tompo farany amin'ny fiainantsika olombelona. Araka n'ilay fomba fitenin'ny Ntaolo manao hoe aitraitra ihany any olombelona fa ny zavadrehetra dia an'ilay nahary. Zany no manambara fa Andriamanitra no tompony farany amin'ny fiainan'ny olombelona. Zany rehetra zany de efa fantatra ny sotoavana malagasy fa tsika ndo tsy mihevitra azy. Ka ilaina ny mamerina ny maha-malagasy atsika amin'ny toerana tena sahaza sy mendrika azy. Ilaina zany. Fa zay rehetra ambony fahaizana, zay ambony voninahitra, manadino ny fomban-drazana. Rehefa tafapetraka zany de zay atsika vao manana fototra tena hijoroana. Ary zay fototra zay no hitsimoan'ireo areti-saina mampanahy mitondra amin'ny fahendrena, zay tehana amin'ny fahaiza-miaina satria tena fa voahevitra amin'ny ankehitriny ny maha-malagasy raha mijoro zany fototra zany. Mihoatra ny fanatotoloana fomba nentim-bahiny. Nefa azadino fa ny maha-malagasy dia tonga amin'ilay fomba fiteny manao hoe zandrin-karena toy ny tsy pipina anaty bosaka ozy ny maha-malagasy amin'ity fiainana ty. Dia na kely aza, na zandrin-karena aza, azo atao ahody folaka ny solafaka ihany amin'ny fiainana. Ka tokony heverina, tokony hajaina. Eny, azo tompoina mihitsy ihany raha ny tena tokony izy. Raha toa ka hita fa mitondra sosy tsara ho an'ny taranaka malagasy, araka ny teny filamatra ny doreny hoe rehefa soa rehefa tsara de zareo am'zanaka mampara, atombohy, aoreno, atsarao, azamiato, na kely na be vitanao dia anjary tsangam-bato. Satria raha ny saina enti-panahy tokoa mba ananatsika zany tsy hamindro amin'ny tara-devolana mihitsy sanatria amin'ity fiainana ty. Ary ny fo voabaiko ny tompony
sanatria tsy ho tratrany hoe akôry zay fa ireto misy torohevitra vitsivitsy ho zarana aminareo mba ho ampinga hoentina miady amin'ity fiainana ty tamin'izay moa nataontsika hoe amin'ny fiainana manana an'ireto zavatra efatra ireto herim-po fitondran-tena tsara faharetana fahatsorana amin'ny fiainana alaviro reto zavatra efatra reto lainga akamona enatra tahotra amin'ny fiainana fehezo reto zavatra efatra reto fiteny serasera fihetsepo toetra amin'ny fiainana tsarovo reto zavatra efatra reto vavaka amin'Andriamanitra vavaka amin'ny Zagnahary famelan-keloka fifampizarana fifanajana amin'ny fiainana voleo aminao reto zavatra efatra reto fitiavana fanetretena fihavanana fahendrena amin'ny fiainana esory aminao reto zavatra efatra reto fankahalana rearea faharatsiana fialonana azadino avako aby fa ianao rery ihany tompona andraikitra amin'ny fiainanao azadino zay azandrasana olona ary amin'ny fiainana ny zavatra fantaro ny zavatra rehetra fa azony mafy zay tsara tamin'ny herin'ny androany moa zany 14 oktobra andron'ny républicaine any Madagasikara na républicaine Madagasikara voalohany zany tamin'ny 14 oktobra 1958 efatra amby enimpolo taona izy tamin'izay de ndramina le tenin'ny dadabe Tsiranana zay nisoratany tamin'ny boky manga dia zay mo zaraiko taminareo hoe io boky manga io dépôt légal décembre 4e trimestre 1971 numéro 8065/71 de mba zaraiko aminareo naiza misy any akoatrany ray andro any raha mbola misy koa ny fanaiko de ataoko fa hotretrika mandrakariva aho raha mahita ny tanindrazako eny amin'ny lalan'ny fahasambarana ka tsy ilay fahasambarana ivelan'Andriamanitra toan'ny Sodoma sy Gomora akory fa fahasambarana eo ambany fiarovan'ilay Nahary hitondra loha hevitra vaovao anareo eto de mbola mametraka amin'ny fialantsiny fa tsy anareo ny teneniko tsisy olona teneniko fa loha hevitra no entiko de velabelariko tianana ny soa tianana ny tsara tianana fiarahamonim-pahendrena satria fandaharam-pahendrena no iarahantsika manao samy mamisavisa ozy de desy teo de zany koa mba tiako hoalaitsika arahantsika amin'ity loha hevitra hoentiko ty loha hevitra de ny hoe ny maha-olombelona velatra sy midadasika koa zany fa eto tsy lay teraka de mitombo de maty le olona mpina velona de lasa tonga olombelona ny tiana tongavana fa ny maha-olombelona amin'ny lafi-pifandraisana amin'ny lafi-piainana rehetra satria tsisy tsy mandalo e amin'ny fahazazana zany ny fiainany zanak'olombelona rehetra ary ny zaza de toy ny rano ampasika izay amiliana azy ihany ny alehany amin'ity fiainana ity zany ka manomboka any de efa samy hafa isika olombelona mazava be fa ny ray aman-dreny ny tompona andraikitra amin'izany ray aman-dreny niteraka misy ny zaza tsy mety alaina nify toy n'izay de hososo nify lay zaza misy ny zaza maditra de rainao izy tsy faly tezeranao izy tsy matahotra any zany de efa fantatra fa mila fanitsina mafy lay zaza mba hanjary mba ho tonga amin'ilay loha hevitra atsika hoe ny maha-olombelona atsika an-tanàna eto mbako rehefa tena mahita olo iny tsara karaha zao fomba volana bako olombelona olo iny la olo dikan'izay tsara olo iny haitsika foana ane le olombelo aminazy io fa le ny biby koa tokony haitsika tompony andrakitra feno amin'izany ray aman-dreny niteraka satria raha ny zaza nitazaindreny be de voko ihany izy fa tsy tombo saina mihitsy nefa firy am'izao ny toy izany eny amin'ny fiarahamonina eny manara-po fahazazaka makakitay fotsy volo amin'ny fiainana nefa fomba ray ahafantarana ny zaza de izy mbola ao anatin'ny lalao araka n'ilay fomba fiteny manao hoe ny zaza tsy tia lalao akaro tanora adidy tena mankadiry zany ny fitazainany zaza nefa am'izao ane azafady tena anaovako azafady tonga tsy nirina ny akamaroany zaza nateraka maro zany any manomboka any zany de efa hita tsy mirindra
manomboka azy zany de efa hita tsy voaomana, manomboka azy zany de efa hita tsy tomombana ny famolavolanany maha-olombelona. Dinio zany any amin'ny ankohonana, dinio zany any amin'ny fianakaviana, dinio zany any amin'ny fiarahamonina any. Ka tena ilaina fanarenana mafy mba hahatsara ny taranaka. Satria ny zaza ihany ene ny tonga tanora ary ny tanora rehefa ratsy fiary, antitra vao ratsy laoka baba. Maro ny tanora mihevitra fa tsy iova mihitsy amin'ny fiainana. Anisan'izany ny tenanay, ampanitretena amin'ny teny an'izany. Satria ny tanjaka no namefy ny saina. Anao mbola anatin'ny matanjaka mboana. Anao mivola ty onio koa. Azadino zandriko, azadino zanako, azadino zafiko. Fa rehefa antitra de tsy maintsy miady lohalika foana. Rehefa antitra tsy maintsy trotraka foana. Rehefa antitra tsy maintsy reraka foana. Ary tsy maintsy miala eto amin'ity tany ity. Tia anao miala, tsy tia anao miala. Fa tsara raha voafe, voarindra ny maha-olombelona amin'ny fiainana. Am'izay mirindra amin'ny fiainany ankohonana, mirindra amin'ny fiainany fianakaviana, mirindra amin'ny fiainany fiarahamonina. Samba miara-mahatsapa ny ainga fototra an'izany atao hoe fitiavana. Ny ray aman-dreny mahatsapa fa mamy ny zanaka satria silaky ny aina. Ny zanaka mahatsapa fa mamy ny ray aman-dreny satria loharanon-aina. Raha toa ka tsapantsika reo rehetra reo, feno ny fifandraisana amin'ny maha-olombelona. Fa ny tranga misy am'izao any havako aby. Rehefa samy miatrika ny fahasorenana zay ny zanaka sy ny ray aman-dreny amin'ny fiainana. Ny zanaka tena mampiseho ny atezerana amin'ny alalan'ny tsy fiheverana mihitsy. Mamingavinga ny tena marina. Fa ny ray aman-dreny mampiseho ny alahelo amin'ny alalan'ny fahendrena de tsy miteny. Ary zay ny tena loza satria mitondra vesatra toy ny ozona ho an'ilay zanaka. Ka tena ilaina fitandremana satria manala amin'ny maha-olombelona. Azadino ny ray aman-dreny fa ny ray aman-dreny zany vody fahatra na voarabe iandrona ny soa sy ny ratsy am-piainana. Ka ilaina ajaina, ka ilaina heverina, indrindra ilaina topoina. Satria ray aman-dreny ane zanaharintsika olombelo ambony tany. Amin'ny fiainana, ireto ny tena maha-olombelona. Tokony manana fitiavana, tokony manana fahamendrehana, tokony manana fahamarinana. Ny fanajanan'ireo ny tena mahamendrika ka mahatonga amin'ny maha-olombelona amin'ny fiainana. Tsara ianao matoa ratsiany olona fa aza mamaly. Am'izay ianao tsy mitovy amin'ny toetra aminy. Fa anao zany enjehan'olo, tsara anao zay. Rehefa anao ratsiany olo, tsara anao zay. Amin'ny fiainana, mahavita ianao matoky anina, fa toy izy foana. Toy izy ny diam-piainanao am'izay vitanao zay tianao atao. Amin'ny fiainana, alohanao matoy enjehina. Satria tsisy olona manenjika olo afarany zany amin'ny fiainana. Matoa anao enjehina ianao aloha. Fanaratsiana, fanakianana, fanenjehina. Ireo ny virus karaha corona reny mamono ny fiarahamonina malagasy am'izao. Ny olona manana fitiavana, olona manana fahamendrehana, olona manana fahamarinana ary fanajana dia tsy manam-potoana hijerena sy hitsekerana amin'ny fiainany hafa zany. Maro amintsika malagasy am'izao, indrindra fa ny tanora no manao tahaka ny jamba amin'ny tanin'andro zany, ialako tsiny. Finaritra ny hafanany fotsiny fa tsy mahita ny tena azavany. Maika ny anambady nefa tsy mahafantatra ny didim-panambadiana. Maika ny anrandrana ny filana maro nefa tsy mahafantatra ny mety voka-dratsiny. Hanika am'izao ny olombelona, maro ny olombelona zany, sanatria tena manahirana anay tena fa tsy manina, lasa faikan'olona. Izy nefa ny olombelona ary tena lasa lavitry ny maha-olona mihitsy. Mifanatrika aminy ianao olombelo hitanao. Fa rehefa tena midinika sy manao fifanakalozana aminy ianao, karaha biby. Amin'ny fiainana, tsy ny abetsahany taona no mitondra amin'ny fahendrena sy fahamatorana. Fa tena safidim-piainana amin'ny maha-olombelona mihitsy. Firy maha-olo efa enimpolo taona, 15 taona, 70 taona. Izy tsy mbola mahazo an'le maha-olona. Azadiny fa
amin'ny fiainana nenina tsy alohan'anatra fa orinan-datsa amin'ny fiainana aza mba faly ampanaovan-dratso tony mpamosavy zany fa ilaina ny fahatserovatena mba hatongavana amin'ny maha olona amin'ny fiainana jereo angeny vorony sady tsy mandraitra izy zany tsy manjaitra nefa tsara lamba tsy mamafy nefa ny mijinja efa zay ny nanaovan'Andriamanitra azy anjarany zany nefa maro amintsika olombelona ny teanao fombam-borona satria nanotranony aza tia nataony amin'ny vavany tianao toy ny fanomezana azo ny vorona zany atsika ny biby tsy mba manana fahatserovatena tahaka ny olombelona zany fa ny fiainan'ny biby na izy miaraka na izy misaraka na izy mifamelona na izy mifamono feny ny biby de arakaraka an'izay ahavelomany ara-batana fotsiny fa isika olombelona no manam-panahy manam-pieritreretina ary zay no mahatonga atsika manana fahatserovatena de tonga amin'ilay loha hevitra atsika hoe ny maha olona indrisy fa efa maro am'izao ny lasa manao fomba ny biby de antsoina hoe biby olona zany hoe na izy miaraka na izy misaraka na izy mifamelona na izy mifamono tsy zany ma raha misy aminantsika zeo vao nde hiaraka anao zaka anankiray ino ma lokonazy avy aiza ma izy olo karakory ma zany zany hoe na izy miaraka na izy misaraka na izy mifamelona na izy mifamono biby baka zany arakaraka an'izay avelomany ara-batana fotsiny mibaiko azy manovara tsapanao faminao an'izany avako mbola tsy tara atsika matomby zara tianana ny tsara ny fietezana ny faharatsiana ny tsy fahombiazana zany rehetrarehetra zany taratra ny fahaverezan-dalam-piainana zany hoe ny tsy fietezana ny faharatsiana ny tsy fahombiazana de taratra ny fahaverezam-piainana maro ane zany very amin'ny ara-piainana zany manomboko zao zany de manapa-hevitra misafidy ny aomby amin'ity fiainana ty zany ingeny tena ainga fototra n'ity fandarana atsika ty za tsy hoe mpampianatra sanatria non fitiavana ny maro aty amiko de te hizara za fa nina am'le rangaha zay za namako tany bazary tany tsetratsetra tsy aritra ty azarko mabako ino makabary mahatsy sy raha miady hevitra eo zay de misy olona lavidavitra ry miteny hono raha misy azafady azafady tsy anao ve le miteny amin'ny radio iny fa hoana hoa ohatra amin'ny feonao mihitsy lisa fa hoana hoa matahotra mako hoe tiany ve lisa raha tena nanova amin'ny fiainako lisa de tena misaotra anao zay ny tanjona atsika satria raha tsy isika zao no mifanampy mifanome hevitra ia koa basy zany hoe manomboko zao zany de manapa-hevitra misafidiana ny aomby amin'ny fiainana satria efa ny foronon'Andriamanitra ho am'zany sika zany ny maha olombelona ary ny fanahy ny maha olona satria ny hery ny ngovo io tsy maleo mifanay bako ny fanahy ny maha olona io no aombiazana amin'ity fiainana ty satria ny teny malemy ihany no mahamora fihavanana amin'ny fiainana ny manao soa ihany ny tohatry ny ho avy amin'ity fiainana ty tandremo ny manao ratsy fa tena hidy ny fiainana sisa anao mety mavoa indraiky fa boka eo anao joya tsy mahazo koa azadiny fa io anao io karaha sakamalao azafady raha tsy dono ny fiainana anao tsy manitra ny vakivakim-piainana zany no mamolavolanao ho manitra atonga anao aomby amin'ity fiainana ty io anao io ianao volamena anao volamena latsakam-bovoka zany tsy avelan'ny soa tsy ahiratra fa izao manaova ny marina amin'ny fiainana ny marina atao amin'ity fiainana ty fanafody ny osa tandremo avako aby amin'ity fiainana ty manenjika ny resy tandremo avako aby amin'ity fiainana ty manao tsindrio falavo tandremo avako aby amin'ity fiainana ty manao kely tsy mba mamindro fa indrindra tsy manaja ny manjokozoko antitra zany raha aman-drenina ahitana masoandro maro ny vakivakim-piainana lalovan'ny olombelona velona ambony ty tany ty ka na dia eo aza ny arerahana ny avizanana
ka na misy aza ny tsy fahombiazana, ka na dia nanenina tamin'ny adosoana aza tamin'ny fiainana, ka na dia nakarary anao aza ny fitaka, ka na dia nampitomany anao aza ny fahoriana, ka na dia tsy hita zay vokatra ny ezaka vitanao, mitraka foana avako. Mila faharetana amin'ny fanatsarana amin'ny fiainana, zay vao tsara. Feiny andraikitra ny rehetra isambata amin'olona ny fanabeazana amin'ny maha-olombelona. Raha tsy izao sika izao no mitsinjo mamola vola ny 10, 20, 30 taona ho avy, de lasa manao Clémena be torimaso zany anie, mandromandro manana aretina, satria isika ray firenena iray sata, ka tokony miara mikaroka ny tsara ho an'ny taranaka, araka n'ilay teny filamatra amin'ny fandaharana ny hoe rehefa soa, rehefa tsara de zareo amin'ny zanaka mampara, atombohy, aoreno, atsarao, aza miato, na kely na be vitanao de anjary tsangam-bato. Zay ny hevitra avy aty aminay. Za de mamerina foana, misy lonoko any mivola, ambarao makabaraka karaha ty, ambarao isaorako anareo jiaby reny, satria ny tanjona atsika de hoe ahoana ny anarenantsika n'ity firenena ty, fa oka atsika hiala amin'ny fomba amin'ny biby. Le biby na izy miaraka, na izy misaraka, na izy mifamelona, na izy mifamono, iny baba biby tsy tsara, mety fa tsy tsara. Fa atsika na tsy mitovy hevitra, atsika miara-miaina, atsika afaka mifamelona, afaka mifampihevitra, afaka mifanaja. Zay ny tena ainga fototra n'le hoe ny maha-olombelo. Olombelo iny bako, olombelo iny. Io ndo tiako ananatsika jiaby. Boribory ny amin'ny valo. Ialako tsiny anao raha tezitra, fatako fa misy tohina any. Tsy anao no teneniko, fa tianana ny soa i manovo-jery, tianana fiarahamonim-pahendrena, de potseriko aloha ny tsy mety, asehoko ny tokony atao. Zaho matoky indray andro any, revoko zany, ho tsara tsika malagasy, ho tafarina tsika Madagasikara eto. Makasitraka indrindra tompoko, amin'ny herina an'io toy zay indray mitondra loha hevitra vaovao. Makasitraka tompoko.